Mbola miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo an-dranoany. Saotra ny tompontsika satria misy programma tiany fanahy masina hitondrana antsika indray manomboka ny alatsinainy izao zany dia hatramin'ny sabotsy na alahady mandritra ny 7 andro manomboka amin'ny 19 juin jusqu'à 25 juin fifadikanana sy vavaka ary fijoroana vavolombelona ny lanitra sy ny elo. Zay zany no arahantsika mandritra ny 7 andro arakaraka ny tarehin'ny fanahy masina antsika zany. Dia ny fotoana ny programma moa zany manomboka amin'ny 9:00 dia izay hitondran'ny fanahy masina izay namperany antsika zany mandritra an'izay vavaka sy fijoroana vavolombelona zay zany hoe retraite zany ataontsika mandritra an'io. Dia aorian'io 7 andro ihany koa izay mangetaheta fa tsy terena, aorian'io 7 andro ihany koa dia ho hitantsika koa ny fitarihan'ny fanahy masina amin'izay fifadikanana hitondrany antsika indray ary mbola hitondrantsika hatrany ny fijoroana vavolombelona ny amin'ny lanitra sy ny elo. Amen. Dia izay rehetra mangetaheta, izay rehetra misy faniriana ao fifadikanana dia afaka miaraka mifadianana miaraka amiko izy arakaraka izay zakanao. Amen. Tsy manery aho na mihinana 2 fois par jour ianao na mihinana 1 fois par jour ianao arakaraka ny ora izay hitondran'ny fanahy masina anao. Amen. Dia arakaraka ny zakanao na voankazo hoaninao fa mihinana zavatra maina, zavatra maivana tiako tenena azafady, ary ihany koa mba tsy mihinana zavatra mavesatra zany na hena ohatr'izay fa zavatra maivana no hoanina mandritra ny fifadikanana. Amen. Dia izay zany programma antsika. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azaitra ny talao indrindra ho mandrakizay. Amen, amen.